Dia faly indray androany miaraka amintsika amin'ity alarobia atoandro ity faly mahita antsika rehetrarehetra izay mbola anatin'ny etaeta fiarahana amin'ny tompo satria izaho mino hoe mangetaheta ianao matotongeto sakrifisy ny fotoana tahaka izao an'ny akamaroantsika mety hoe mbola anatin'ny asa ny misisika ny sasany mety mafoy sakafo ny sasany mety avy lavidavitra mihitsy fa foy ilay fre iny satria misy etaeta ny anatintsika any. Mino fa tsisy mandeha amin'ny fahazarantsika hoe rehefa alarobia izaho dia atoandro amin'ny 12 tsy maintsy any am-piangonana fa izay mahazatra anahy. Mino fa tsy izay mahatonga antsika eto fa mbola misy etaetan'ny tompo any. Dia rehefa izay ny ao anatinao dia avelao izy hameno anao arak'izay sitraky ny fony indray androany. Antsika maka teny anankiroa ny anankiray voalohany Asain'ny Apôstôly. Asain'ny Apôstôly toko 7 tantaran'ny Paoly izay efa haitsika. Dia ny 10 ka hatramin'ny 19 no vakiantsika. Asain'ny Apôstôly toko 7 dia ny 10 manomboka ho vakiana. Rehefa nanokatra baiboly ianao ka hitanao dia ndao araka vakiantsika hoe anisy mpianatra tonga dia tombontsika aty ampovoany fa ny any aloha efa fantatrao ilay tantaran'ny Damaskosy ny anjera avy eny ambony soavaly iny fa tombontsika aty amin'ny 10. Anisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, ity aho tompoko. Dia hoy ny tompo taminy, mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka izaho ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy. Fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona ho masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tiako avy amin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy izy ny abetsahany izay tsy maintsy haretany ho voninahitry ny anarako. Amen. Faharoa Matio toko 1:12 dia ilay andininy farany anankiroa farany fa 7:20 ka hatramin'ny 30 no vakiantsika. Matio 11:29-30. Rehefa hitanao dia ndao niaraka vakiantsika ihany ozy izy hoe, entony jiokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny jiokako ary maivana ny entako. Ireo tendreo ny fampizarantsika zavatra izay apetraky ny tompo any anatin'ny ho antsika tsiraray avy amin'ity androany ity. Ny lohahevitra fampizarantsika androany dia hoe fiainana tsy lôjika. Izay indray ilay tamin'ity fiangonana. Fiainana tsy lôjika. Inona no tiana ifampiresahana amin'izany? Manomboka tsika misy zavatra rehefa amin'ilay voanateraka indray intsika, amin'ilay voanandray ny fitiavan'i Jesosy, rehefa tena tsapantsika ilay amin'ilay vao manomboka iny mihitsy dia tsapantsika hoe izaho olona tsy mendrika an'izany famelan-keliko izany dia navelany ihany nefa. Izaho ilay nalainy avy lavitra, izaho ilay ohatran'ny zanak'Adala hoe tao anatin'ny fahadalako sy ny lotoko rehetrarehetra iny fa izaho mbola sakambin'ny dada ihany rehefa nody. Dia misy fifaliana ny anatsika ihany dia miaraka amin'izay koa misy ao anatin'ny fisainantsika ao misy zavatra miova. Lasa endriendry ho azy izay tsika. Zareo tsara ange ny zaza rehefa avy manondrana izy dia tsy bedesina izy fa ohatrany hoe rehefa ilay zaza lehefa ilay bebe ny tiako tenena izany fa tsy ilay mbola zaza kely tsy mahalala izay nininy ireny fa rehefa manomboka ilay bebe tanora adolescent izany manao fahadisoana be ka miandry izy hoe za zao tokony ho bedy, za zao tokony tena vao miody dia tena sermonina be zao miandry anao. Amin'iny izy tsy mahazo an'izay fa zavatra hafa ny azo. Fa tonga saina ho azy izay izy. Dia misy zavatra manomboka mihitsy anatin'ny sainy ihany.
dia ohatr'izay koa tsika tamin'ny voalohany amin'ny fiainana ara-panahy fiarahana amin'ny tompo amin'ny ankapobeny mihitsy tamintsika vao tafahoana tamin'i Jesosy dia mahatsapa ilay fitiavany ilay haben'ny famindrapony zany lanjan'izany atao hoe fahasoavana izany. Rehefa babon'izay tsika dia manomboka misy zavatra fantatsika ho azy, misy fitsiana ho azy, fanitsiana lalantsika mipetraka tsikelikely hafa ilay nataon'ny tompo fa hafa koa ilay fahatsapahanao mihitsy dia ianao mihitsy ny teny hoe ity lalana tsy andehanako intsony, ity zavatra ity tsy ho ataoko intsony fa ohatr'izao ny tian'ilay namonjy anahy, ohatr'izao ny tian'ilay dadako ity anahy. Fa izao rehefa mandeha ny fotoana manomboka votsitra izay toe-po izay, manomboka votsitra izay fisainana izay, dia indraindray tika tady hiverina amin'ilay lalana taloha ihany. Ilay lalana taloha tiako tenenina aza tonga dia mieritreritra ianao hiverina ilay gentiliza be ilay tonga dia manondrana be ireny izany. Tsy voatery izay ilay izy hoe rehefa mandeha fotoana dia hiverina manota be tahaka ilay fisainantsika izany hoe izao ny atao hoe manondrana. Fa manomboka votsitra ao anatintsika ilay hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra dia ohatry ny ahoana ny fisainana dia za hanaraka an'iny. Fa manomboka misy tady hiverina any amin'ilay lôjika ny fiarahamonina amin'izay tsika. Ilay resahako an'ilay lôjika. Tady hiverina any amin'ilay lôjika amin'ny fisainantsika taloha tsika. Inona nefa ny olana ao anatin'izay? Andriamanitra nefa tsy manaraka ny lôjika antsika sy ny fiarahamonina mihitsy. Raha mamaky izao tsika ilay tantaran'i Paoly teo, voalohany indrindra aloha ilay fomba fisafidianana amin'ny Paoly dia efa henjana be. Za isaky ny mamaky an'io dia gaga foana hoe ny olona rehefa manao recrutement, izany hoe misy olona ilain'ny sosiete izany ohatra tena hitany hoe ity olona ity manam-pahaizana be dia inona ny atao? Tambatambazana izy. Aby fa raha makato aminahy ianao dia doublena io karaha manao androany io ataoko x2. Tsy izay omena etohana trano ianao sy ny sisa ianao fa tongafa aty aminay fa tena ilainay ianao tambatambazana be. Fa inona ny Jesosy rehefa manao recrutement izy? Ho aseho ako azy. Vao manomboka ilay olona tsy mbola tsy tena ahoana moa izany? Tsy hoe dans le bain ilay fitiavana sy ilay fahasoavana mbola tsy hoe efa tena mba tafiditra niaraka amin'ny tombo izy dia ampidirina tsikelikely amin'izay ilay karavasy ihany. Fa olona vao masony ary mbola tsahamba dia efa tonga dia voaka ny teny hoe ho aseho ako azy izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarana. Izay ilay teneniko anao ny fiasan'io Andriamanitra tsy mitovy amin'ny lôjika antsika mihitsy. Ianao izany mieritreritra hitory filazantsara amin'olona ianao dia tambatambazana mihitsy aloha ireny olona. Atao aloha izay atongavany fa aza mbola korontanina amin'izany hoe fiaretana ho voninahitry ny anarany. Aza mbola izany aloha fa izay ampazoto anazy ho tonga ny am-piangonana aloha ny atao. Izay fisainantsika amin'ny ankapobeny ohatra rehefa mitory fa ny Jesosy vao natsoina tonga dia ho resahako anazy fanaka ho fitondrana ny anarako io ary hiaritra ho voninahitry ny anarako ho dana teneno anazy izany. Dia eo amin'izay tsika mila misonde mandinika ny fotsika fa raha vao tsy mitandrina tsika ary faharoa ankoatra ilay fiovahan'i Paoly mantsy dia ilay fiainan'i Paoly tao aoriana koa na tsy novakiantsika ary fa io Paoly io fantatsika ilay tantarany hoe mpanenjika ny fiangonana izy tambola Saoly ny anarany tena mpanenjika azy mitory an'izany Jesosy izany izy mpanenjika n'ireo rahalahy tao a Jerosalema izy ary nitatra fa tsy tao a Jerosalema ary ny anton-diany ho any a Damaskosy dia nahazo taratasy fahazon-dalana mihitsy izy. Any koa misy olona any mbola mitory an'ilay anarany dia afatory. Dia ny atongavany any andeha matotra fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy izy dia vakinao toy an'io asan'ny apôstôly toko 7 io fa nisy fotoana izy nianatra niaraka tamin'ny mpianatra fa iny foava nitombo izy dia nanomboka nitory izy ary teo amin'ilay toerana izay nahafantaran'ny olona anazy fa mpanenjika an'ilay anarana mihitsy no nitory iny Paoly. Izay no nahatonga anazy nisy namono saika nisy hamono satria tafitohana tamin'ilay olona niaraka tamin'ny taloha. Ilay olona niaraka tamin'ny taloha izany ilay mpitandrina ny lalàna be sy ilay mpanohatra ilay kristianisma dia Paoly ny héroany zareo, Paoly ny rehareha zareo. Iny tena iny no mpamatotra, iny no lehibe antsika iny. Fa ilay lehibe no lasa hita zareo tory. Tafitohana ny fony dia saika hamono amin'ny Paoly. Efa nisy namono mihitsy any fa nafenina izy dia nataony tsoky izy. Fa Paoly tsy nirarahana izany fa teo raha lôjika amintsika olombelona hitory fa aloha mba ry amin'ilay tsisy mahafantatra ry amin'ilay ndao pastera mba hoany mba vohatra be any ilay eto an-tanàna eto efa tsy havanay tsy taontiana ry mpiara-mianatra aminay nafantatra ny adalako taloha rehetrarehetra dia zaho nitory eo amin'izareo
fa Andriamanitra rehefa hiasa tsy manaraka ny lôjika antsika izy. Fa jereo tsara ny fiainana fahavokaram-pôly rehefa avy eo. Farapôly nanao an'izao hoe tonga vao nanomboka tonga dia hitsoaka alohan'ny Egypta mitory voalohany aloha. Mety tsoatran'io ny tantarany. Mety tsoatran'io zavatra navelany ho antsika. Fa izy anisan'ny nanaiky. Contradiction anankiray teneniko anao koa Timothée 4:20 dia ampifandraisitsika amin'izay ilay izy avy eo hoe inona zavatra teneny eto ny ziogako. Dia mianara amiko izy mora ny ziogako ary maivana ny entako. Hafahafa nge zany. Ny olona ny ankapobeny rehefa olona no arak'ilay teko teo hoentinao mba hanaraka ny ideolojianao na voatominao mba hanaraka ny fisainanao sy ny sisa, tsy tonga dia zioga no menao anazy zany. Fa ataonao izay ohatran'ny olona manao propagande zany hoe ataonao izay hahatonga anazy ho babo le ideolojianao dia fampanantenana zavatra tsara sy ny sisa no mena. Fa Jesosy miresaka amin'ny olona izay te hanaraka anazy ho an'ilay mpianatra hoe manino hoeto ny ziogako dia mianara amiko. Fa zao nefany ina ilay contradiction anatin'ilay izy maivana io ziogako. Mora ny ziogako ary maivana ny entako. Ahoana aiza ary ny zioga karaha maivana tsy aloha ve tsy asiana raha izany. Ina ary ny ilana an'ilay izy raha hoe zioga maivana zany. Tena marina zioga nge zavatra tokony hoe hoentinao dia tsy aloha tonga dia tsy mitondra ve Jesosy fa maninona ny asiana izany zioga maivana. Ilaina mihitsy ilay zioga apetraka eo. Fa rehefa entina ilay izy vao tsapa hoe maivana. Fa ilay zioga rehefa jerena dia mijaly ery reny omby ireny mavesatra be. Dia batainao ohatra ny andrakandramanao ilay izy tena mavesatra koa. Fa rehefa apetraka ao amin'izay rehefa tena hoentinao arak'ilay tenenin Jesosy izay vao maheno eo maivana. Ina tiako ifamizarana amin'izay ao anatin'ilay fiainana tsy lôjika, tsy manaraka lôjika. Tsika rehefa araka ny teniko teo miaraka amin'ny tompo dia manana zavatra be da be na ny fiarahamonina koa mampiditra ilay izy ao anatsika dia mampiditra karazana lôjika. Tsy maninona nge ilay mivavaka amin'ny fiarahamonina. Tsy maninona mihitsy za miteny ianao hoe za kristianina. Tsy maninona mihitsy miteny andeha hivavaka izay ndana. Fa ny fiarahamonina te hametraka limity amin'ny zavatra ataonao. Atao teneny se hoe mpivavaka fa eto ato rehefa eto dia aza miteniteny an'izany se. Rehefa eto se dia tazomo an'si ihany ny fivavahan'si fa amin'izay tsika tsisy mifanadaladala amin'izany. Izay tsy hanelingelina an'si fa izay koa zamba iresadresahana an'izany. Sady izay ny olona raha hiteny ianao hoe kristianina tsy dia tena gaga amin'izany, tsy tafitohana amin'izany. Fa ny olona rehefa manomboka ny olana amin'izy mantsy tsika tsy natsoina ho kristianina fotsiny fa etapy iray ilay natsoina ho kristianina fa natsoina ho vavolombelona amin'izay. Dia rehefa miditra inona mandray an'ilay zioga amin'izay dia hoy ianao tena mafy izany hitsory vavolombelona amin'ireo fianakaviako izay. Izay ilay mijery an'ilay zioga mbola jerenao fotsiny ilay izy fa mbola tsy hoentinao dia mavesatra ilay zioga sy ilay entana amin'iny. Hoy ianao hitory amin'ny datoy ihany. Molotra lava be eo fotsiny dia efa tsy te maheno an'ilay feony betrika fotsiny iny dia saikarabanao fotsiny fa izay fa salama ianao ao manaraka iresaka amin'ny aom-piasana. Fantatra tsara mihitsy ny fisainan'ireo. Amin'iny ianao ilay mbola mijery an'ilay zioga fotsiny. Fa rehefa manomboka raisinao ilay izy dia apetraka ao amin'ny atoka hoentinao ilay entana. Izay ianao vao mahatsiaro hoe maivana. Dia jerena tantaram-pôly rehetrarehetra. Ny zavatra niainany rehetra ohatran'ny hoe enta mavesatra izany, gadra lava, olona enjehan'ny olona lava, olona kekerin'ny biby lava, olona be da be eo dia izy rery ny kekerin'ny menarana, vaky sambo, olona ohatran'ny hoe mitsoaka foana, miandry fitsarana mandra-pahafatiny. Tsy haiko hoe firy taona ilay farany amin'ny fiainam-pôly iny any anaty ampigadrana izy miandry condamnation fotsiny. Izay ny fiafaran'ny fiainany. Ohatran'ny hoe enta mavesatra. Fa inona nefa ny zavatra hitantsika rehefa manoratra izy ary olona mampahery olona. Izany hoe manino izy mahatsiaro maivana ao anatin'ilay izy fa tsika mijery an'ilay entana be da be eto ny Paoly dia hoe tena mampalahelo iny rahalahy iny. Izany ve ny fiainana? 40 taona izy ohatran'ny tsisy andro miratra mihitsy fa na ilay olona tezaina hafa indray raha hoe olona fahavalo izany ilay mitady anisy anao. Fa indraindray na ilay olona tezainao ary dia hoy izy hoe arakaraka ny tombon'ny fitiavako anareo no enany fitiavanareo aho.
nananatra anareo amatona tamin'ny ranomaso dikan'izany tsy mora nge le izy zaho matoa amin'ny ranomaso ianao zany mba misakra be ho an'ny olona fa le olona tsy mahamery toro anao mihitsy fa reny nahitan'ny tompo reny nahitan'ny Paoly natsapany an'leo maivana le izy dia lasa afaka mampahery indray izy avy eo fa raha nanohatra Paoly nanao heritaona fotsiny ny asa nanomboka heritaona dia efa hitany hoe tsy milamina izany tsy mireto olo reto tsy hitombo arak'le izy mihitsy ka najany le izy tsy nahen'ny fifaliana sy ny fiadanam-pony hitantsika ao anatin'ireo boky ireo izy tsy nanana an'ireo izy tsy nahatsapa an'ireo izy ary tsisy ho tantarainy amin'ny olona rehefa avy eo satria izy tsy nahatsapa ireo zavatra torian'ireo nge zavatra iainany ireo zavatra rehetrarehetra resahan'ireo vokatry ny fanasa sisa marina hoe misy ny révélation omen'ny tompo fa izy miresaka i apôstôly Petera ngamba le miteny io rehefa mitoroko izy hoe izay hitanay sy renay ireo zavatra vakitsika ireo tsy hoe baiko avy any an-danitra dia tsy hafa mpaminany taloha ny mpaminany taloha zany rehefa ampitondraina hafatra ny akamaroam-potoana tsy faty any koa le zavatra teneniny satria mety zavatra mety mbola afaka amatona le izy hoetranga fa ampitenen'ny fanan'Andriamanitra izy dia miteny fotsiny mandefa teny fa reto ny apôstôly reto ny zavatra ifampaherezany amin'ny olona dia zavatra maninona zavatra iainany sy tsapana ozy izy dia mba tianay ho tsapanareo koa le izy fa le zavatra ny iainany sy tsapana iny niainga tamin'iny izy nanaiky hitondra le entana aloha nanohatra le lojika rehetra iny daholo moa le lojika anankiray le fisaina amin'ny fiarahamonina teo izy izy manomboka te hiteny izy hoe atreto ny limitinao atreto ny tokony ataonao afaka mivavaka ianao fa atreto sy atreto ny anankiray koa ina koa ny lojika anankiray ny akamaroam-potoana ny lojika koa dia tahotra ny amin'ity nofo-tsika ity misy tahotra ny amin'ny réputation nahoana moa zara tena iroso lalina amin'izany fiarahana amin'i Jesosy zany tsy efa ampy ve le hoe avoavela eloka dia voasoratra ny an-danitra ny anarany fa hoana raha mba hiditra lalindalina ozy izy mifita manentana zany mpitarika tokony avokatra ianao fotoana avikaranao zao fotoana zao tokony asa raha mbola andro dia tokony miasa ina koa le toriteny pasteur Anthony farany sitra ny averiny raha tsy fanahy dikan'izany mila miara-miasa dia mandinika eo ianao dia inona ny akamaroam-potoana ny sakana manakana antsika misy le réputation raha tena hiditra lalina amin'izany koa soit réputation soit ny comfortsika ohatra hoe ny fanompoana mila fotoana nge zany misy zavatra zany mila afoka ao anatin'le izy misy zavatra be da be ohatr'izany ao anatintsika dia ekentsika fotsiny za kristiana dia manao arak'izay tratra efa teneko hoe ny teto mitory teto farany tompo tsy mila mpandray anjara zany fa olona mahavita zay nilana azy ny ilaina le mandray anjara mantsy hoe efa mba nanao kely ny vitako tsara betsaka vitako tsara tsy problema fa le hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe tsy izany ny ilain'ny tompo fa olona mahatateraka zay ny etsonana azy sy ny fidianana anazy manomboka izao dia amboary mihitsy ny anatinao any za tsy olona mpandray anjara zany ao am-piangonana mandeha ny filazana sisa dia inona le ny azoko mpandraisana anjara kely eo fa tedavy mihitsy ahoana ny afahako mandany sy olanina mba hasoa hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra misy fisainana be da be afoy ao anatin'izany misy confort be da be afoy ao anatin'izany tsy te mihitsy hoe mora be le izy misy zavatra be da be afoy ao anatin'izany fa raha te hiainan'io ianao hoe matsiaro an'le entana maivana mila raisinao aloha le entana mila miditra ianao aloha an'le lalana raha fa miresaka Davida amin'ny Salamo 23 hoe na mamaky lohasa aloko ny fahafatesana aza dia ahoana moa le toy tsy atahotra ny tehinao sy ny tsorakazonao no manafatahotra aiza nahitanao an'le zavatra manala an'le tahotra raha tsy miditra amin'le lalana mihitsy aloha ianao na antsika te hatsapa zavatra be da be avy amin'ny tompo fa le contexte hatsapana an'ireny rehefa teneniny hoe raha te hatsapa an'izao ianao dia mila miditra amin'ity lalana ity dia fa mangatsy afaka omena fotsiny amin'izao le izy ao anatin'iny mihitsy mahafinaritra be atsika mahita mamaky an'ireny fahagagana eny ry izy telo lahy Sadraka Mesaka Abednego tao anaty afo nisy fahagagana tsy mahay izy ozy ny teny baiboly hoe tsy nahenona na dia fofona afo akory ary dia enjany zany miracle zany mba te hiaina an'izany inona ny te hiaina an'izany miditra anaty afo tsy ianao mamorona an'le afo zay koa mantsy mbola lojika antsika anankiray mila toerina indray tsika mieritrehitra
fiainan'ny kristiana zany tsy maintsy misy fahoriana kely ohatr'izay foana mila dia lasa dia amorona fahoriana ao anahy fa mila henonao hoe fitarihan'ny tompo le zareo tsara le teny ny entako entana ampitondrain'i Jesosy anao le izy fa tsy entana forsenao hoe tiany ana no entiko rangahy dia ahoana ry zany mavesatra ihany le izy rehefa tena taonko matoa le izy mavesatra dia tsy entan'ny tompo le izy fa entana tianao entiny forsenao fotsiny hoe tsy maintsy mijalijaly kely tsy maintsy miaritsy ty nofo ty tsy maintsy ampandeferiny sao dia tsy le amin'le fomban'ny tompo le izy matoa mavesatra dinio sao dia mavesatra maninona le izy mavesatra fa raha soa le izy tsy entan'ny tompo soa Jesosy mandainga ka izy mety marina kokoa Jesosy mandainga sa le entana ny diso matoa ianao maheno mavesatra dinio aloha sao dia fa azo antoka zato isan-jato fa rehefa entana ampitondrain'ny tompo rehefa lalana hitondran'ny tompo anao dia maivana io jerena le izy mavesatra fa rehefa manomboka izy tsy niteny hoe jereo le entana dia hitanareo maivana io fa ahoana izy ento mila hidiranao le lalana mila raisinao le izy dia apetraka ao mila ataonao le zavatra ampanoviny anao fa tsy eritreretinao fotsiny be da be ny baiko ny teny sy mifampahirezana efa nomenantsika teto dia ao anaty lohantsika ao fa tsy ahatsapany io entana maivana io tsy ahatsapany fampahirezany tompo sy sisa mihitsika raha vao tsy mipase alaksio ato le izy ohatrany za vokatry ny fanazana dia mila toerina ononofo raha te haheno an'izany okia fa raha vao mbola tsy vonona ianao hipase alakta dia tsy atsapan'izany vokatry ny fanazana mihitsy ianao dia le pase alakta nefa mila mafoy an'le lojika ny fiarahamony lojika ny ty tena ty ny avonavonao rehetrarehetra ny expérience efa nanananao rehetrarehetra d'un côté le izy ohatrany hoe miaraka amin'ny tompo mila mitombotsika mila mitombo tsy ho zazara-panahy foana ozy izy ipetera zay fa amin'ny lafiny indray nefa ilaintsika foana le mipetraka miankin-doha amin'ny tompo foana koa tantanany foana ihany koa zay ihany no ahafahantsika manohatra le lojika fa tsika rehefa mitombo ohatra ny olombelona ihany rehefa mbola kely ny zaza dia izay teneniny dada hoe zao dia marina iny amin'ny zazakely tsy manontany zany fa rehefa mialehibe manomboka tavoalohany dada mibokina sy mafy indrindra zay tsy raha vao dadanay ny eo dia tsy matahotra n'iny fa rehefa mialehibe amin'izay ohatra mijery ary dada ohatra kely ihany rehefa diniako ampitahina amin'ny anina dadandrianina ohatra mbola bokina kokoa noho izy taloha raha misy alika manenjika raha vao eo dada tsy matahotra mihitsy trotrony dada memeza fotsiny fa noho izay le lehibe anao miara-mitsoka ianao sy dada ka rehefa tena lasa miara-matahotra ihany ka satria manino efa manomboka misy information tonga ao anatin'ny sainao hoe tsy mahatoky an'le dada 100% tsontsika reny le mila toerina amin'izay reny le mila hiverenantsika mihitsy ny hoe mila verina tahaka le teneniko tamin'le voalohany indrindra tamin'le voalohany indrindra iny tsika natsapa mihitsy tsy isy toerana mahatsara na hafa tsy eto fa tatoato ohatra nisy toerana ohatra ny ilaiko indray fa tsy ampitsony le eto taloha resy lahatra ianao fa ny fiainam-bavaka sy ny famakian-tenin'Andriamanitra sy ny fianoana toriteny io tena ilaiko tena miankina be amin'izany ny fiainam-panahiko famonjena fotoam-bavaka fa tatoato ohatra vitavita ho azy iny rehefa misy indray mandeha isan-kerinandro dia efa isorana ny tompo aloha izay le mamonjy fotoam-bavaka izany tiako tenena ny mivavaka any an-trano isan'andro rehefa tsarotsarona eny dia efa mety zany tsy eto ihany atombo ohatrany hoe manao présence kely zay fotsiny zany zany tsy miverin-dalana tsy miverin-dalana fa mbola vavaka ka hafa mihitsy ilay taloha hoe tena tsy mety raha tsy mivavaka tsy mety raha tsy miheno toriteny na mandeha mamonjy miresaka amin'olona tsy mety hivavaka io raha tsy mitafiteny kely ny hatsaran'Andriamanitra atateo ariana mety efa ny zavatra nanova le izy tao anatsika tao dia aza tonga dia maika ny anohatra ny fandana jereo inona le zavatra ao anatintsika ao mampatonga antsika ny ova tsika matsy maika be amin'ny zavatra ivelany misy zavatra ivelany voaka dia tsaboana le ivelany fa mila izay ny andehanana olona spesialista mahafantatra hoe io tsy io ivelany io problema fa ao anaty misy tovana anankiray tsy salama dia mivoaka ivelany le problema le ao anaty eo atsika eo ny efa misy manohatra misy efa miavonavona misy efa miseho mahay misy lojika tsy everitsika fa Andriamanitra tokony hanaraka zao zany kristiana zany tokony ohatr'izao za raha vao mitory dia tokony misy vokatra ohatr'izao
Ndraindray ianao mitory ozy izy pasteur zay hoe Amanarivo ny CD lafo fa tsisy logika, tsy miveriny. Ianao zany raha ny hafanam-po mety raha mba manao hetsika kosa tokony miara-mihetsika amiko Andriamanitra dia misy vokatra zany. Nandray tsy hitany masontsika ilay vokatra dia eo ilay blessé ny fontsika satria tsy nandeha araka ilay logikatsika ny zavatra hita maso. Fa zaho tena anao Andriamanitra tsy fehezo logikatsika izany. Za tsy hanaova za fa zao kosa nefa natotiko tany tsy hita akory izay vokatra. Dia marary dia aloha ilay hipetraka. Aza fehezina amin'ny logikatsika Andriamanitra. Logika jereo tsara fa olona vidian'Andriamanitra dia olona nanohatra ny anarany mihitsy. No ampiasainy fa nga Andriamanitra tsisy olona teo amin'ny Israely teo mba olona kalkalma, olona mba motomotina. Ohatran'ny Maria izao vidiana atongavan'i Jesosy eto ambony tany mba vehivavy mba misy be da be ry Petera mba mpanjony kalma tsara tsy dia mahany fa ty tena olona nyrehatra tamin'ny fanenjehana ny anaranao mihitsy no atsoinao fa ahoana ary zany na tonga any Ananiasy mba niady varotra ihany. Za sy raha hoe tsy voatery fitahotra amin'ny Paoly hoe sao dia gadray Paoly ihany zay ilay ny adiny Ananiasy varotra tsy voatery hoe zay fa hoe misy logika tao anaty sain'ny Ananiasy teo mitombona hoe za zavatra teneninao zany fa fantatra nge ny réputation zany olona zany. Fantatra tsara mihitsy ny zavatra ataony zany sy mampalaza an'izany fa mpanagadra izay mitory ny anaranao zany. Nisy an'izay logika izay tao anatiny dia nanomboka niady hevitra kely Ananiasy. Napetraka Andriamanitra za tsy manaraka logikanareo olombelona. Fa rehefa kasihako olona io dia lasa inona io? Fanaka fitondrana ny anarako. Taloha izy fanaka mpanohatra ny anarako. Fa rehefa kasihako io dia fanaka fitondrana ny anarako io. Ary io hanomboka andray ny entako dia io atsapa hoe maivana ny entako rehefa avy eo. Dia ianao koa androany aza miady varotra ianao ry Ananiasy fandany. Dia miresaka aminao koa ny tompo androany mba tsy ho tahaka ny Ananiasy ianao. Misy taontsika henontsika ny sitrapon'Andriamanitra tena tia ilay lalana izao no tokony ataoko, eto tokony hanao an'izao. Fa miresaka tampoka ilay fisainana maha-olombelona, ilay teny ilay logika maha-olombelona dia manomboka mizongozo. Tamin'ny voalohany vao naheno an'ilay izy tena vono fa nanomboka nieritreritra kely. Ahoana marina moa tena zavatra takiany izany rehetrarehetra izany, inona daholo ny takiany izany anao an'izao sy anao an'izao izany. Nanomboka hiady hevitra ohatran'ny Ananiasy tsika. Raha anao an'izany asa izany tokoa nge ry Jesosy ka dia afoy izany ohatra hoe sabotsy izany dia sabotsy iray manontolo izany. Tsy mba hoe tapakandro farafarana fa sabotsy iray manontolo. Iny ange mba tsy miasa dia iny mba. Tavoalohany vao naheno an'ilay izy amen fa rehefa nandinika kely ilay fisainana. Inona moa izany anaovako amen izay? Manomboka niresaka ilay logika ny sainao izay. Nahiteny tompo hoe tia misy zavatra ataonao dia ohatr'izao ny vokatra iseho dia ozy ianao tsy possible izany vokatra izany. Fantatro tsara iny raha iny nitoriana izany mahazo tamaina. Fa gaga ianao rehefa tena nitory tokoa ianao ka ilay olona ny andro vavalatsaka fotsiny dia za ngery sy efa ela ny tia haino izany fa tsy samy menatrana tsy fantatra fa seny sorako an'Andriamanitra ny resaka. Eo ianao mahatsapa ilay maivana ilay entana. Soa ihany fa noentiko ilay entana. Soa ihany efa nanaiky ny tory. Soa ihany efa nanaiky ny sokatra vavaka. Fa tamin'ny ianao mbola teoria fotsiny hoe io ilay entana mila tao, io ilay fijonona vavolombelona mola. Io ve iovana pastera Dimapolo ary nilahatra eo io ve anaika. Iny ilay teninao, iny ilay fijerinao, iny ilay logikatsika olombelona. Fa voasokatra ny vavanao misy olona tena gaga mihitsy tena. Ahoana nahafantarany sehan izany fa za mihitsy ilay zavatra ohatran nilaiko. Eno. Dia gaga ianao. Inona ilay gaga ianao mahatsiaro an'ilay hoy izy Jesosy izay hoe ny haniko dia manao ny sitrapony izay naniraka. Iny ilay maivana ny entana. Raha tsy manao an'ilay izy dia manino tsy voky ny any anatiko izany. Normal amintsika dia ny haniko dia manao izay tiako. Fa ny Jesosy ny haniny dia manao sitrapony izay naniraka azy. Raha pleziran'ny nofontsika dia inona ny tianao dia ataovy. Tsy hoe manohatra fivavahantsika, tsika mpivavaka foana, tsika kristianina foana, tsika mitonona anarana ho zanak'Andriamanitra foana. Fa ataovy koa izay mety. Tsy mpiry eto ambony tany. Au moins efa assuré aloha ny fiainana any an-danitra dia tsy dia manondrana be fotsiny. Izay mahavoky antsika. Fa ny Jesosy inona mahavoky azy? Manao izay sitrapony izay naniraka dia mampianatra Jesosy antsika. Tokony hanaraka anazy tsika. Mafoy an'ilay logika maha-olombelona rehetrarehetra. Ilay logika hoy izy dia soit sitrapon'ny fiarahamonina, soit sitrapon'ny tia nofontsika ity. Tsisy afa-tsy ireo.
zareo tsara zay eritreritra rehetra ao anatinao ao ka manohatra atsika na manohatra ny plan'Andriamanitra tsy ho tanteraka amintsika fa soaly izy sitrapon'ny nofinao, soaly izy sitrapon'ny fiarahamonina tiana ho tanteraka, matahotra ny havaka tadio zay teny zay. Raha miteny araka le teko teo miteny ianao mpivavaka mitovy amin'ny daholo be tsy dia maninona, fa manomboka ianao hoe hitory efa manomboka mivoaka kely amin'le daholo be ianao, ary manomboka hafa le mitory amin'ny ankapobeny koa le eny amin'ny eny ankalamanjana, ilo efa miavaka iny ray, fa mbola miavaka kokoa le hanomboka hiresaka amin'le olona personnel mihitsy, le olona manodidina anao io. Matahotra ny havaka, matahotra ny teneny io le reny koa tsy amin'ny kristianina tsika atao amin'ny fianakaviana ato, fa reny zany tsy maintsy miavaka, reny zany tsy maintsy ampiseho ny azy fo. Matahotra ho tenenina an'izay, zay le logika mila toeritsika. Soa sitrapon'ny fiarahamonina, soa sitrapon'ny ity nofo ity. Reo manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 12:20 miovà ny fanavaozana ny saina, satria izay ihany no ahafahana maninona mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny saintsika le nitezanantsika sy ny sitrapon'ny nofontsika tsy mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra zany. Nana tiantsika takarina amin'ny saintsika sy arak'le expérience nananantsika mataona n'iny ny fisainan'Andriamanitra. Raha eto zao dia inona ny eo am-pon'Andriamanitra? Mila formatena mihitsy, zay le miova ny fanavaozana ny saina. Rehefa ny telefona na ny carte mémoire le hoe formatena zay dia fahafahana ny ao anatin'ny rehetrarehetra, fahafahana diovina mba hahafahana maninona mampiditra zavatra vaovao. Tsisy zavatra vaovao ampidina, na mampiditra zavatra vaovao raha vao carte misy virus dia maninona lany ny virus fotsiny. Eo gaga ianao tory teny firy zay ny enoko zay, tsy hitako mihitsy tondra inona le, satria nisy virus ngamba ny tao anatiny atao. Zay le ilana le formatena. Formatena ny saina mba hahafahana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ka isaky ny maheno toriteny ianao dia manomboka henonao amin'izay ny fiantraikany, fa taloha ianao mpiheno toriteny dia lany ny virus le toriteny. Ina le fisaina nofo rehetrarehetra teneniko teo. Zao ny teniten'Andriamanitra fa ato koa misy fahendren'ny fiarahamonina koa. Efa lany virus zay le toriteny dia tsisy fiantraikany aminao. Le fisainantsika, le avonavontsika rehetrarehetra iny manohatra ny sitrapon'Andriamanitra dia ndao formateny, ndao manaiky hoe ampangininy reny. Dia andray le entana hiditra amin'izay andehananao, henony feonao dia tsy mpanohatra intsony manomboka izao. Ohatra izany nge zavatra niatra tamin'io Paoly io, ny expérience rehetrarehetra olona pahay lalàna izy, fa dia tsara miverina nianatra izy. Nampangininy zany ary rehefa miresaka izy aty aoriana dia filazantsara ilay izany, fa tsy napetra intsony le fahaizana be da be nananana. Miteny atsipitsipiny kely ihany le izy any ampovoanena, izany nge manam-pahaizana ohatr'izao, izany nge manam-pahalalana ohatr'izao, fa reny ozy izy dia ataoko inona taimboraka. Tsy reny ny important, tsy reny ny amaboko anareo, za tsy hamabo anareo amin'ny fahaiza miteny, na dia mahay miteny ary za tsy hamabo anareo amin'ny fahaizako lalàna, fantatro io lalàna io, za tsy hamabo anareo amin'ny zay mety fahaizako rehetrarehetra, fampanginiko reny, fa zay ampitenen'ny tompo anay ihany ampitaiko aminareo. Raha mila bedesinareo dia fibedesana avy amin'ny tompo izany, fa tsy avy amin'ny Paoly. Raha mila paherezanareo dia fampahirezana avy amin'ny tompo, fa tsy avy amin'ny Paoly. Raha mila toriana ny filazantsara dia filazantsara ny tompo, fa tsy filazantsara ny Paoly ny toriana. Zay le hoe voaformate izy, tsy ny amintsony ny avoakany, tsy ny avy amintsony ny avoakany. Ozy izy Petera rehefa natsangana marary izy teo vavadiny tsara endrika, tsy manana volamena na rena ozy izy, volafotsy volamena, fa zay anananay no omena ianao. Efa niova zany raha taloha izy, inona ny ananany? Dia nanaiky mihitsy izy hoe azandro any tsy manana fa tsy zay avy amin'ny Jesosy any. Inona le zay nananany teneny teo tsy nitsangatsangana amin'ny anarany Jesosy ozy izy. Le Jesosy nananany navoakany amin'izay, fa tsy ny expérience ny taloha tsony. Inona ny expérience ny taloha? Mety hoe mpanjono izy dia raha nangataka tamin'ilay alina dia arak'izay tany am-posiny tany na trondro na tsy fantatro ve no meny sa fampahirezana amin'ny maha-olombelona teo. Fa rehefa Jesosy ny nananany dia Jesosy amin'izay ny zarainy. Nantsika mety manana fampahirezana arak'le amin'ny maha-olombelona, ohatra ny hoe rehefa ny olona mifampahery ao anaty fahoriana nge tsy voatery kristianina daholo efa manana fampahirezana nge ny olona. Rehefa ao anaty problème nge misy mifampahery foana ny olona,
ny sasany anaty bara fampahery, sasany any tsy fantatra, sasany eo miara manana fampaherezana ny fa hafa mihitsy le hoe tia tsy avy amiko tsony ty fa Andriamanitra mampiteny anahy ty. Ty tsy fampaherezana avy amin'olombelona, tsy fahendren'ny ihany fa zay ananako nomeko anao. Fizikement ny amin'ny ivela mety tsy ananako mihitsy io position anananao, tsy ho takatry ny saiko mihitsy zavatra tsapanao, fa zao ny apetraka ny tompo ato anatiko dia ampitaiko aminao le izy. Manala le fisainanao ianao dia avelanao le raisinao avy amin'ny tompo ivoaka. Fa zay ny ahafahantsika miaina fiainam-panahy épanoui. Tsy dia tena hitako le épanoui amin'ny teny gasy hoe mivelatra tsara ve mahazo aina tsara. Raha tianao hazo aina tsara ny fiainam-panahinao, tsara le manovo be da be, vavaka, miantory teny. Manina koa mamaky baiboly sy ny sisa, manovo tena ilaina izy, tsy teny mihitsy hoe ambanio reny, tena ilaina iny. Fa ianary koa manombo izao afoizy le manohatra rehetrarehetra ao anatinao. Izay fisainana manohatra, izay fisainana fiarahamonina, izay fisainana tia nofo ity, tahotra tia nofo ity. Fa reny manohatra le izy. Ato ianao zany mampiditra be da be, fa rehefa tokony asa amin'izay misy manaka anao. Tsy épanoui, tsy mivelatra ny fiainam-panahinao, tsy équilibré. Inona le tsy équilibré? Manana tory bagage be da be ato, manana vavaka be da be, fa tsy ianao hoe tena mivelatra sy mahazo aina. Misy zavatra manohatra, mila toerina, mila ialanao zany, mila diovinao, mila formatenao. Tsy Andriamanitra tarihantsika anaraka ny lozikatsika, le fisainantsika. Izy mazava ho azy tsy anaiky mihitsy. Fa iza no reraka voalohany rehefa taritintsika amin'izay lala izay, tsika ihany reraka. Rehefa miziriziry be amin'ny lalana iray tsika arak'izay ao anatin'ny saintsika ao, tsy Andriamanitra mihitsy ny lefitra rehefa fantany hoe zavatra tsy mety io. Fa iza no reraka voalohany ao? Itsika ihany. Manina ry anatra ny reraka izany nefa za fa mba miezaka ihany mamonjy an'izay fotoam-bavaka azo vonjena rehetrarehetra. Sao dia misy manohatra ao anatinao ao e. Tsy ampy ny mandray fotsiny fa jereo koa hoe le raisina sao dia bloqué eto amin'ny vavony eto, tsy tonga any amin'ilay vatana rehetrarehetra. Jereo sao dia misy zavatra manohatra dia maneke hamotsitra an'izany. Maneke hamotsitra ny lôjika rehetrarehetra, sainana rehetra. Fa ny fiasan'Andriamanitra izay rehetra jerenao anatin'io baiboly io amaranantsika azy dia izay fiainana tsisy lôjika izany daholo. Fa rehefa nanaiky ilay olona dia iny izy nahita ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy tao anatin'ilay izy nalala fotsiny, fa rehefa nanaiky niditra, nandray an'ilay entany. Jerery Abrahama nilamina tsara teo amin'ny fianakaviany, dia ahoana izy Andriamanitra? Ndao ianao entiko any amin'ny tany. Tany mbola tsy tamin'ny maso akory, ty mba efa hita eto hoe ty dia raha lahy ary dada dia ty ny fampizarana. Tany mbola tsy hitako, izay omeko ny taranaka ao. Taranaka zara sy roa mbola tsy niteraka, vadiko mombo, fa manaiky Abrahama. Fa izay no nanana ny fiainana épanoui. Tsipony tsirairay izay olona rehetrarehetra hitanao, marina ange ny tenin'ny Gideony. Ahoana moa izany iranao, izany olona kely indrindra amin'ny firenenay, amin'ny taranaka amin'ny mpianakavin'ny ranay, izay no anisany malahelo indrindra, fa maninona n'izany fidinao? Ka tsisy olona hafa any. Fa rehefa nanaiky izy dia niseho voninahitra Andriamanitra dia nandresy ny fahavalon'ny Israely. Tsipony daholo, fa fiainana tsisy lôjika. Fa rehefa nanohatra dia fantatsika ny vokany. Fa rehefa nanomboka nanaiky dia fantatsika koa ny vokany avy eo. Dia iana ilay vokany izany misy foana. Fa ianao misafidy ilay vokany inona no tianao hiainana? Vokatra ilay tsy fanekena ve? Dia manino mahavesatra ilay entana amin'ny fotoana iny? Mahavesatra dia hiady varotra amin'ny tompo, izao foana ve ny fiainako? Ny tompo indray no lazainao fa diso amin'ny fitondrana. Fa tsy samy teny vava tsy samy teny mivatana, fa rehefa teny mariny izahay rehetra fitondranao azo. Fa ilay fony efa resy lahatra hoe mahavesatra izy izany. Tsy dia marina ilay fitondranao, fa tsy sahako teneninanao ilay izy, za matahotra anao ihany. Dia nio maninona ilay izy mahavesatra? Misy manohatra ao izay. Fa rehefa miteny izy hoe raiso ilay entana, fa maivana io, dia tsy eo am-pijerena anazy io maivana, fa eo am-pandraisana anazy. Ny sainao sy lôjikanao miteny hoe tsy lôjika izany misy yoga be io ko maivana moana. Fa rehefa manomboka foananao izay lôjika izay, dia anaiky ianao, dia ianao kay tena maivana marina. Matsapa ny asan'ny fanamasina. Ny asan'ny fanamasina tsy ao anatin'ny confort sy lôjika antsika. Fanamasina tsy manaraka ny lôjika antsika, fa mitsoka amin'izay tiany izy. Ka amin'ny fotoana ianao manohatra, dia izay matapaka an'ireny hazo ireny.
dia hazo manohatra mitapaka fa jereo tsara misy karazana hazo zay manao ohatra izao fotsiny izy tsy tapaka izany izy manaraka le rivotra tsofa le rivotra indreo dia miolaka kely izy fa averiny eo ihany fa ny hazo miziroziry be amin'ny zay raitsika iza ny tapaka voalohany tapaka ihany le hazo dia ohatr'izay koa tsika plus tsika manohatra ny tsika ihany le rakeo tsika midongo foana tario fanamasina dia le fanamasina mitarika fa tsy tena manaiky tokoa tsika ny tena marina dia iza no tapaka voalohany eo ingany eo mba tsy hainao le tapaka fa maneke afo izy le logika sy fanoherana rehetra anatin'ny fisainantsika any mazava amintsika ny efatra anjarantsika mandray izay fanapa-kevitra raisitsika ao anatin'izay ndao iresaka amin'ny tompo ndao hitsangantsika anjaranao mamaly arak'izay fa izay ny tenin'ny tompo izay ny hafany amintsika androany dia ianao no miresaka aminy hoe inona no avalinao anatin'izay misy inona ny afoinao na inona ny tianao anombohana azy androany anomboka ndray le entana androany anomboka tsy anohatra ntsony misy teoria be da be fa haiko fa androany anomboka pratika tsikelikely na ty zavatra ty efa fantatra ihany taloha hoe tsy mety fa misy tahotra tany anatiko tany anomboka hiala amin'ny tahotra foy an'izany dia atoky anao manomboka izao anjaranao mamaly arakarak'izay situationnao sy ny tompo ao fa izay ny afatry ny tompo antsika androany raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoboka